Mbola tsara olo jiaby miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka an'ity fandaharantsika ity fandaharana Zarahery larana fahaefatra. Ny fandaharantsika androany dia resahantsika ny karazany fahatelo amin'ilay fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana. Fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana, karazany fahatelo dia tsy inona izany fa ny fahaiza-manao eo amin'ny lafiny ara-pifandraisana. Eo amin'ny lafiny fifandraisana, ka ilay lafiny fifandraisana resahana eto zany dia ny lafiny fifandraisantsika eo amin'ny fiarahamonina. Izay miainga avy amin'ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika no mandeha koa zany mivoaka any ivelany amin'ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina amin'ny hafa. Ity fahaiza-manao hiatrehana ny fiainana ity dia tena zava-dehibe satria rehefa haintsika zany mampiasa an'ireo fahaizanareo, rehefa voafehintsika zany mampiasa an'ireo fahaizanareo, voafehintsika zany fanaovana anazy dia mitondra fahombiazana sy fifaliana ary koa fahafahana miatrika ny toe-javatra rehetra miaina mitranga eo amin'ny fiainantsika izany. Ka ity zany no fahaefatra. Ny voalohany zany amin'ilay izy teo dia ilay hoe fahaiza-manao araka ny saina ao miompana amin'ny saina amin'ny fahalalana. Ny faharoa fahaiza-manao miompana amin'ny fo sy ny tenantsika. Ary ny fahatelo fahaiza-manao eo amin'ny fifandraisana na koa eo amin'ny fiarahamonina, zany hoe ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika dia ny fifandraisantsika koa amin'ny mpiarahamonina amintsika. Le saina zany dia fahalalana mahafantatra ny zavatra atao. Ny fo indray zany dia mahafehy ny fihetseham-pontsika zany isika eo amin'ny fandraisantsika amintsika sy amin'ny fandraisantsika amin'ny hafa. Ary ny fahatelo indray zany izay resahantsika zao dia ity fahaiza-manao ara-pifandraisana ity dia zao hoe haintsika ny mifandray amin'ny tenantsika ary haintsika ihany koa ny mifandray amin'ny hafa. Zava-dehibe izay satria zao ny antony. Ny antony dia zao: ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy 10:1-12 dia milaza fa isika zany dia natao zany nantsoin'Andriamanitra mba handehanantsika miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mba hahatonga antsika hahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Dia zao no ambarany amin'ny 2:1 ary ampahitan-jahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Misy hery zany nomen'Andriamanitra antsika koa zany amin'ny fifandraisantsika io, amin'ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika, mba hahafahantsika manana fandraisana tsara amin'ny tenantsika, ho voaharo ny tenantsika amin'ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika, azavaiko avy eo, dia eo koa zany amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Io hery izay nomen'Andriamanitra io zany dia izay no ampahafantarina antsika zany amin'ity fandaharana ity, dia irariana ho haintsika mikolokolo, mikarakara, manamboatra anazy mba hahatonga antsika zany ahita fifaliana amin'ny fiainana ary ahita fahombiazana amin'ny fiainantsika. Inona ary zany ny atao hoe fifandraisana amin'ny tenantsika, fifandraisana fahaiza-manao ara-pifandraisana izay? Ny fahaiza-manao ara-pifandraisana zany dia ilay fahalalana ananantsika manampy antsika tsirairay sy manampy antsika eo amin'ny fiarahana amin'ny hafa, amina vondrona zany. Voalohany inona zany fa dia ny mametraka zany fahatokisana. Zany hoe ny fifandraisantsika amin'ny tenantsika zany dia mahatonga antsika hatoky ny tenantsika. Dia avy eo koa ny fifandraisantsika amin'ny hafa dia tokony hisy taratra fahatokiana ny hafa. Ny olona izay tsy mahatoky ny hafa dia manana fahasahiranana ihany, tsy hoe ihany fa tena manana fahasahiranana amin'ny fiainana satria manahy lava hoe sao dia misy zavatra ataondreo aminahy, sao dia misy zavatra ataony io olo ity, io zany mahatonga an'ilay teny hoe mosavy, sao dia mosaviany zaho ity, dia miahiahy zany ianao amin'ilay fifandraisana amin'ny hafa ka mahatonga anao zany tsy voatery afaka ny handroso na hiroso rehefa misy zavatra atao satria matahotra zany ianao. Faharoa koa zany amin'ity le hoe fifandraisana araka ty fahaiza-manao fifandraisana ity zany dia haintsika zany ny mifandray, mifanerasera mahatonga antsika hanorina fiankinana. Le fiankinana lazaiko koa zany misy firaisampo, zany hoe misy olona zany fianakaviana na namana na sakaiza zany azy afaka azontsika atokisana hanampy karakaraintsika sy karakaraintsika ary koa ampitsika satria misy an'izay firaisampo zay zany, misy an'izay le fiankinana zay, misy an'izay le fifanampiana, fifampiteherana, mifampiantehatra izay. Fahatelo,
de aintsika ihany koa ny mieritreritra ny soa ho an'ny hafa, mieritreritra ny soa ho an'ny hafa zany hoe zay mahasoa ny hafa manao raha zany ianao misy raha zegny ataonao zegny de mieritreritra koa zany ianao ny hafa zany aminazy igny fa tsy ianao raika foana zany ianao zany olo tsy tia tegna satria zava-dehibe amin'ny fiainana zay le fiheverana ny hafa izy zay satria ny fiarahamonina anie tsika anie tsy tsika ihany tsy isika rery ny mivelona am'ty tany ty ka hoe aha de za foana zany raha jiaby de za foana de za migna de za foana aha tsy zegny tsy karan'zegny le izy tsy ohatran'izay le izy fa misy hafa koa ary le olona hafa le manodidina havana fianakaviana mpifanolo-bodirindra ray tanàna ireo olona reo koa de manome dika mampanakarena ny fiainantsika raha haintsika ny mifandray amin'izy ireo jereo tsara le resahana hoe fifandraisana eto io zany mifameno hoe za mifandray amin'ny tenako de za mifandray amin'ny hafa de ny heverintsika aveo koa zany le hafa mahay mifandray amintsika ary zay no anaovantsika nyty fandarana ity mba hahatonga atsika hanana ny hery aitsika aizantsika miaina ary ampandroso ny tenantsika ny fahaefatra koa zany de mahay mifanerasera mifandray miresaka miaino ary mifankahazo tsara ny resaka ifanaovana ka ahafahana misoroka olana ary amin'izay fotoana izay misoroka ihany koa ny zavatra mety tsy mifankahazo korana mifandiso zany na korana tsy mifankahazo de mba haintsika zany efa haintsika misoroka olana mialohan'ny fotoana mba hahatonga atsika zany ho tsara fihavanana amin'olo jiaby fa tsy andeha mahaolana foana zegny raha atao ty na ataon'olo koragna zegny antegna fosafosain'olo antegnan'io zany ambadimbadika agny satria ho ataon'olo olo tsy manjary na ataon'olo zany olo hoe lazain'olo fa ratsy toetra ratsy totra ataon'olo ratsy totra tsy manjary ratsy fagnahy ka ity iresaka ty zany hoe fahaiza manao eo amin'ny fifandraisana ty zany de mampivelatra antsika mihitsy ampandroso antsika satria ny olona tsara fihavanana ny olona mahay mifanerasera amin'ny hafa de tsy sahirana izy rehefa misy raha ataony satria misy olo maro zany io azo ny anterana manaraka fahaizana koa zany miara-miasa sy mifampiraharaha io zany ataon'le zareo amin'ny teny farantsay négociation magnano négociation mifampiraharaha zany miady varotra de mifanampy ny fahadimy ndraika zany afahenana zany de mamaha olana amin'ny mpilaminana amin'ny fandriam-pahalemana mamaha olana tsy misy rahoraho ny olana ny hisy foana zany amin'ny fiainana sy amin'ny fiarahamonina fa ity zany ity le fahaiza manao ty zany de manampy anao hoe raha misy olana mitranga de hainao zany mandamina anazy ireo zany raha mbola hokoragnintsika aby ireo fandaharanareo azavaintsika tsiraikaraika fa zao zany izy mbola amenantsika aloha zany le lisitra de manontany tena zany tsika manana zany ve za sa tsy manana ary raha tsy manana zany za karakory ananako anazy raha efa manana zany za de mba ravoravo zany za de magnano arozazy ravoravo zegny ianao fa ananako raiky igny de magnano fety ianao zany misaotra an-jagnahary fa efa misy zany ananinao am'ilay harena zany am'ilay fahaiza-manao manaraka koa zany fahafito zany dia iresantsika koa zany le hoe mihaino mahay mihaino io le sarotra mitandrigny zalahy io zany le ataon'jareo problemo misy namako ray zay tsy hainy miteny problemo io atao kriglema izy kriglema ka sarotra ny mihaino tsika jiaby sahirana aminazy eo fa le mampiasa lela io zany ny tegna haintsika malady lela io raha mitsaontsaona foagna raha mizakazaka foagna lela io mantsamantsagna mantsamantsagna fo pasapasa i kabary aminazy eo rehefa avesira igny rehefa vignitra rehefa tezitra igny zany ka le fahaiza manao amin'ny fifandraisana zany tafiditra anatin'io hoe haiko tsara zany ny mihaino de haiko koa zany ny milaza ny ato am-poko ny ato amin'ny saiko mba ahafahako zany miroso ny fiainana manarak'izay dia eo koa zany ny fahatsapana hoe fahatsapantsika sika dia manana fiarahamonina zany zay iarahantsika ary anisan'izany fiarahamonina zany isika mandray anjara amin'izany fiarahamonina izany dia mandray anjara amin'ny lafiny eo amin'ny kolotsaina amin'ny lafiny zay zavatra atao amin'ny tanàna satria anisan'ny mampandroso koa anie zay fa tsy mipetrapetraka rery miolon'olona reryritsika zany ary ny farany de zao fandraisana andraikitra amin'ny asa mandraharaha ao an-tokantrano
andraikitra ao ny-tokantrano, eo amin'ny fampandrosoana ny tokantrano, eo amin'ny fampandrosoana amin'ny velon-tegna amin'ny raha ataontsika jiaby zany, amin'ny fivelomantsika zany, haintsika zany mandray anjara ary ity tsara mitandrina anazy ity fa na lehilahy na viavy tafiditra aminazy ity, antsika lehilahy manko ndraikindraiky raha andrano zegny ana viavy zegny, raha ambiavy zegny ampela zany manao raha ito vehivavy manao taba, lehilahy zany tsisy taba ataony zany fa mikarama zany mitady vola de tonga andragno de fa mipetrapetraka ary tsisy raha atao, fombatsika zay malagasy zay. Fa hitantsika amin'ity le hoe fahaiza-manao ity fa misy zavatra vaovao ianarana mba hahatonga antsika rehetra zany ahomby kokoa amin'ny fiainana, ahita fombiazana kokoa amin'ny fiainana zany dia izay le fahaiza-manao amin'ny hoe fanaovana sy fandraisana andraikitra ao an-trano zay. Ireo zany lay fahaiza-manao eo amin'ny fifandraisana izay miompana amin'ny fifandraisana sy eo anivon'ny fiarahamonina. Asa firy amin'izay ny ananantsika? Mbola jerentsika tsiraidray zareo ary azo ataony manana anazy rehetra mba hahatonga antsika ahita fombiazana, ahita fifaliana amin'izay atao. Ary zay no firarian-tsoa satria arak'izay efa hitantsika irenintsika teo zany ao amin'ny hoe Kolosianina toko 1:11 fa natao zany nirin'Andriamanitra isika zany mba handeha araka ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra ka havokatra amin'ny asa tsara rehetra isika sady hitomba amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra dia hatanjaka amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeverana amin'ny hafaliana. Dikan'izay dia izao mahomby isika amin'ny zavatra rehetra atao amin'ny fiainana satria miaraka amin'Andriamanitra ary manana ny herin'Andriamanitra. Ny rariana ho iaho dia hanana an'ity fahaiza-manao eo amin'ny fifandraisana ity isika sy eo anivon'ny fiarahamonina. Samy hitahintsika rehetra Andriamanitra, samy ola velona, mankasitraka sy mankatelina amin'ny fanarahana ny fandaharantsika, samby tsara olo jiaby. Misaotra tompoko.